Misy olona indray eo ambaravaranaizany ary andeha aloha ampandrosoana ka sao dia miandry ela loatra izy. Ranabavy manana marina. Mandroso ianao Ranabavy a? Salama ianao monsieur Yavitra. Ia, salama tsara Ranabavy, fa isoranan'Andriamanitra ary ianao no manahoana? Salama fa misaotra e. Mahafinaritra izany. Dia raina Jesosy Ranabavy a, ary eo ary mantrody mipetrapetra. Inona no azo karosanao izay Ranabavy? Tsy izany re monsieur Yavitra fa izao a. Miaino anao a Ranabavy? Hitanao ihany moa ty fahasahiranana natao tokantrano e. Ny tena tokana ny mamelona. Ny veloma nefa sy ny mihinana 4 be izao. Dia tsy izany fa sainga mba hiangavy vola aminao ary mba manana ianao dia rehefa mahazo karamasasalamba koa dia omeko ny ianao e. Izao Ranabavy a, amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia nirahantsika hifanampy ny rahantsika tena hifankatia tokoa ao aminy mba tena iray-tampo ao amin'Andriamanitra. Noho izany Ranabavy dia tsy maninona afaka mamonjy anareo ary toy nataon'i Jesosy tamin'izany rehefa manome dia tsy manome tsy fohifohy fa manome amin'ny mpifaliana, manome amin'ny mpitiavana. Dia izay misy atao amiko aloha no meko anao Ranabavy a, tsy maninona fa tsy averina. Somary kelikely ihany izy ity fa mino hoe mety mahavonjy anareo amin'izao tsy fahampiana izao. Dia hotahian'Andriamanitra hatrany anao sy ny ankonanao Ranabavy dia mirary sobe lehibe ho anareo. Ndray menatra anao monsieur Yavitra, tena misaotra betsaka ny amin'ny fanampianao e. Aiza moa no hoe tsy averina fa mba tsy mandry ihany ny saina e. Eny fa na dia kristiana toanao ihany koa ary fantatro tsara ny hoe mampisamboraka aza manantena valana. Nefa aina ihany koa ny monsieur Yavitra ny tiatavana nytony volo tony e. Eny manaiky an'izany ny Ranabavy, fa ao ilay tenin'Andriamanitra manao hoe inona moa no sy ho azonareo na ho azonareo azo atolo izao kanefa veriny ny ainareo ho anizy izay ny sasaranareo. Noho izany indrindra dia mahafaly Ranabavy manao ny soa amin'ny mpiara-monina sady tsika koa ny toy ny trano atsimo sy avaratra izay tsy maleny alofana toy ny tanakavy sy havanana ka izay dia dina maharary. Ny fitiavan'Andriamanitra raha teo moa tsy mila tambony Ranabavy Jesosy Kristy aza ny Ranabavy na fony ainy ho famonjena antsika nefa tsika dia mpanota tsy mendrika no tiavana akory. Nefa nafon'Andriamanitra ny zanany latokana mba ho famonjena antsika olombelona. Noho izany tsika ve Ranabavy tsy tokony mba hifankatia, tokony ampiseho izany fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona izany si. Ka izay azoko atao Ranabavy no ataoko vonina ny anampy ny mpiara-belona amiko. Tena olon'Andriamanitra ianao monsieur Yavitra, ary tsy nataotao foana ny anaranao. Adidy amin'ny maha olombelona nataoko sady izao raha teo ny afatry ny Jesosy Kristy hoe tiavan'ny olombelona rehetra, mifankatiava toy ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Tsy hoe nahazo aty dia andefa mbola somary maimaika ihany rehefa mamerina fankasitrahana feniny amin'ny fanampiana izay nataonao
tsy misy tsindry ranabavy omen-dalana ianao sady raha mahalala raha tony ny entsikensika amin'ity fiainan'ity tsy fanomezantsiny izany dia mirarisoanareo hotain'Andriamanitra trany any ianao sy ny ankonanao. Ianao koa toraka izany. Veloma tompoko. Mandram-peona indray ranabavy manana, mirarisoanao Io. Tena hafa rangahy io Ramose io tena manana an'Andriamanitra mbola misy anka ny olona tsara sady hita misoritra eny amin'ny endriny fa tsy manan-java-mahory izy. Raha izao fanampiana ataony amin'ny mpiarabelona izao kosa ve moa inona ny ahory azy? Fahasoavan'Andriamanitra tokoa no nahatoy izao azy. Miavaka ary mendrim-piderana dia aloha monjy votokantrano fa efa sasamiandry izay finoana azy fitiavana ary fanantenana. Fa taiza foana ho any eny no to izay vao tonga hita ho izay ngetary dia nanahoana any eny nahita ilay saram-pianarana ihany ve? Eny rery fitiavana nahita hitanao tatsy mese avitra tao any talao. Tena olon'Andriamanitra io olona io rakizy sady mivavaka. Aiza ve dia izao volo izao nafoiny tsy misy tambany. Ty saram-pianaranareo amin'ny rahalahy tiany ny fitiavana dia tiany ny fanantenana ary aizy finoana teo. Mbola ho anifitrao izy mianatra. Aleo atsoko vetivety ary. Finoana tareo ny ianao ny sandrinao roalary eto efa vonona. Efa vita re arany eny ary efa vita homana koa reto zandriko reto. Andao ary. Izao finoana nahita ilay saram-pianarana ihany dia ity koa ny saram-pianaranao. Tandremo izao very ny vola rakizy efa sarotra ho an'ny ena ny tady andreny. Ienareo telo mianadava izany misaotra ny eny ao dia omena ny zoky ara fa rehefa any am-pianarana zarainy. papainy eny dia bisobe endry tsara ny zanako dia mianatra tsara. Izay ry finoana terizy tsara ireny saram-pianaran-dreny dia rehefa any am-pianarana vao samy mandony azy nareo telo mianadahy. Izay aza dino ny rosia. Izay aloha fa mbola anasany reto lamban'olona reto koa neny. Mazotoa zanako. Misaotra neny mazotoa be ihany koa izany neny tiako izany ary andao amin'izay ry izy amin'ny rahalahy ainga nareo fa tareo tsika. Hono aiky azafady. Ahoana tompoka misy anampinanao? Izao aiza tiky ny zaridaina Nandohalo. Zaridaina Nandohalo? Sao dia mbola miroso any alolo any fa za koa ne mbola maika hianatra sao dia tareo Izany ve? Tsy mba afaka torindria kosa ve? Miala tsiny fefa miandriatra eto zandriko reto sao tareo zaiko. Io mokia atoroy fotsiny ary hoe aiza no andehanana maika be aiko. Fa alefaso aloha ny zandrinao raha ohatra ka tary. Za koa ny taro ao anatin'izany zao ary. Ka aleo zay andeha fa taraka nareo koa ty to ela loatra. Dana re dia any am-pianarantsika mihoana vetivety fotsiny. Azafady azafady fa mbola vahiny eto mihitsy dia tsisy hitako hoe aiza ny tokony ale. Atoroyana fotsiny hoe ary dia afaka mandeha mbola miroso any lolo kely ihany raha tsy diso
dia mandeha mandroso makany ianao ary aloha amin'izay andeha hianatra sao tareto. Ary afaka iangaviako ary vendry aloha azafady. Hoe ahoana indray? Sao dia mba afaka irahako kely kindry eo moky azafady indrindra. Fa irahanao makaiza nefa? Eo ky mba hividaniko crédit tsy ampitetsy tena mbola vahiny be eto dia namepita arabe ary sisy haiko. Aiza ny volanao ary? Taty ny kitapondry tazomiko eto fa manavesatra ndriemy fotsiny. Dia ndrasako eto ndry, ty le vola hividanana crédit azafady mandreraka koa izany raha olona. Be fiangaviana be nefa ny olona azy efa tara ary aleo epitaina na alovatsy. Iny ny falasy hoe tao raha tongotry ndry dia mbola mora bakaina ihany ny gasy iny lasa dia liverenako no asa venoma kirikala hoe tao ndry ihany kile crédit efa azoko aloha ny kitapondry sady ty kitapo ty zao mbola afaka soldeko ny kahe indray afaka midiko any ampivarotra mofo gasy. Crédit ariary ny atakalo antony sady aty zao mety misy goûté sanona be oe ary to misy vola tena ekolazany kalo ty tena nahavondry izy kala sary loaty arivo tonga raetsy ty. Alolo itsororika le be oririka na any amin'ny be kiraro. Ary lazay zary le raha mahatona niraka hividy crédit teo toa tsy eo tsony. Ay andrekaka dia hoanty crédit ty ary ny kitapoko andriamanitro ny kolazinay telo tany efa ny anatin'ny kitapoko any. Neny bedaneny zao sady izy efa folo afatra hoe terisary ny kolazy rendry finoana alora vao tonga ny ampianarana nareo. Neny amin'io efa sahirana kely amin'ny sasalaman'olona vao mahita vola mbola nisany solokany indray ty vola ny kitapoko zay vao tena ho voaraoko zay telo tandro any. Ina reny ataoko sa andeha hiverina hody efa tsy ady sisy kitapo ny sisy ekolazy teo dia ahoana izy ro lany nefa. Leo hoany izy ka tsy maintsy andeha hody mety ho voatonona ho voaraoko ao ampianaranao zareo sa mba mindra fony toeram-pianarana. Otry fa tsy finoana ve ry mitomany ery amin'ny moron-dalàndry finoana fa ino ty mahazo anao anaka? Monsieur lavitra. Fa maninona anao finoana? Inona ny olana? Nisany sololoky atopoko lasan'le ramatoany ny kitapo nefa vao avy nampitondray neny ny saram-pianaranay telo ta. Dia very zany ny vola sy ny kitaponao? Very any daholo modiny rany dia ozy hoe eto aty ny kitapondry ka no ny avy teo tsy hitako tsony izy matiny neny azy zao. Dia ahoana natao amin'izany anaka? Tsy haiko. Fa okizay aza mitomany fa aleo fa piko ianao sano ve?
fa ohatrina nefa fa zany ekolazinao very zany e. Ray etsy ariary tompoko, efatra alina ekolaziko dia 10:03 alavina nisy rolakely. Tena le vola nalainy rapatora manana tany ambiko tamin'ny marainy zany. Ndray tena voasoloko zany ty zazy ty. Zao i finoana matokian'Andriamanitra fa tsy mamela anao irery zany izy, dia aza matahotra ianao fa raha very zany vola ekolazinao zany dia mampiasa olona Andriamanitra afaka manavitra anao. Aza matahotra ohatran'io e, ary andeha ary aloha ianao ho ateriko any am-pianarany dia regletika momban'izay ekolazinao izay. Sany ve tofoka misaotra betsaka re monsieur Yavitra, tena olon'Andriamanitra ianao, fa mampanahy nefa dia hoe ahoana ny kitapoko, ny kahie sy ny boky rehetra. Tsy misy hoentiko andeha hianatra fa lasa an'ilay olona avokoa. Tena mpangalatra misy ilay ramatoa iny. Tsy maninona izany e, aleo fa hividanana vetivety ndry dia amin'izay afaka manohy ny fianarana. Sady raha anapaka amin'izao nery finoana mety ho sahiran-kirany, ndry moa tsy kilasym-panadinana raha teo. Ie, analabaka amin'ity andao ara fa jerevana izay hevitra rehetra fahandrimanohy indray ny fianarany. Misaotra tompoko, sady sautara tsy tafiditra raha teo raha tsy maka billet d'entrée. Tsy misy fisaorana akizany finoana, ary ndao fa ateriko indry dia anjarako miresaka amin'ny tompon'andraikitra ny sekoly eo aminareo. Ao dia aza matahotra tsony zany zanak'Andriamanitra zany, matokian'Andriamanitra foana indry dia maizy indry mametraka amin'ny fiainandry aminy any ao finoana manana finoana araka ny anarandry mihitsy indry. Eny tompoka. Dia toy izy foana ky ny fahendrena, za mahita hoe indry tena zaza endry aloha raha eto an-tanàna eto hoe satran'ireny namany maditra velona ireny. Toy izaky ny fahendrena dia atrao foana ny ray aman-dreny fa araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy izany ataondry izany. Dia hono ahoana no lazaiko amin'iny hoe nisy ny soloko ve dia avy eo nisy namono sa ahoana? Aza miasa saina amin'izany ndry fa atovy toy ny tsy nisy ny zavatra nazo indry androany. Any finoana Eny ary re, dia mankasitraka indrindra re monsieur Yavitra, tahin'Andriamanitra manokana ny henao sy ny ankonanao e. Ary andao ary fa mandeha any ny ore. Ry finoana, fa taiza indriny tsy hitanay mihitsy teo e. Zao tsy voaloha ilay saram-pianarana. Zany efa ty tia ny saram-pianarana fitiavana dia tia ny fanantenana. Sady izay tao am-pianarana menatra mihitsy, voatonona foana hoe reto indray ny tiana aloha. Ao vefa aloha dia tia misy gote anareo mirala. Oay, ary taiza finoana nahita vola be ohatran'ity, nefa tsika tsy nahazo gote tany amin'ny eny. Tany monsieur Yavitra reto reto ny gote atsika telo. Monsieur Yavitra? Le ao ampitantsika iny ve zany? Ie, izy indrindra Ina aloha ty tonga dia hividianako sady izay fanoana be. Zay fa rehefa mirava dia eo amin'ny vavahady ihany fotoanantsika telo menaday aleo hamonjy ny lakilasy aloha. Iny ary rehefa avy eo zany mifampiandreo avelantsika.
tena enzana koa na ty manao asan'Andriamanitra tika. Fivoriana sy fivoriana ery tsy maintsy trehana daholo reny rehetra ireny. Fa eny e, tsy dia maninona loatra aloha izany. Za raha teo manana fiara afaka ivezivezena dia tsy dia olana be amiko. Ary aloha moa tsy vidiana amin'izay fa ny androko ty efa hariva raha teo. Otry tsy izy telo mianada zanak'ranabavy manana ve reto? Mampalahelo ana amin'reto ankizy reto ka. Ary maninona moa raha hoetiko izy dia ateriko any an-tranony any, lalako ihany raha teo iny. Soka misy fiara ohatry ny pipimpatsika iny. Ay zany? Iny e, io. Risy telo mianada, ao mekara fa ateriko nareo e. Oay, monsieur Afitra marina. Sao dia manahirana rehefa izay anefa zatra mandeha tongotra e. Ao ry finoana, aza mihafahafa fa andao e. Misaotra tokoka. Tsisy manahirana izany risy telo mianada. Ao ry izy mirahalahy ao rinao nareo dia ambi finoana eto aloha eto. Ao, tafiditra ve nareo mirahalahy ao rinao e? Eny tompo. Ary tiako tapo ny finoany ty ataovy ao arinao e. Enao koa dia tena misahirana mihitsy ka. Tsy misahirana ary izy telo mianada fa sika kristianina zany mila mifanampy foana eo amin'ny fiainany. Ny ten'Andriamanitra mantsy dia milaza manao hoe izay nataonareo tamin'ireny madinika ty ariny ny hoe fa nataonareo tamiko kokoa. Dia izay izy telo mianada nantony anampiko anareo toy izao ny tena marina koa tsy misy manana ny ampy nefa sambatra izay mifanampy. Amin'ny maha-kristianina aloha izany dia ny fifanampiana io tena zava-dehibe mihitsy. Ary nefa za fifanampiana izany raha ohatra ka hoe tsy misy fitiavana ary izy telo mianada dia zava-pony izany satria Andriamanitra dia fitiavana. Ary izay zavatra ataontsika dia mila atao amin'ny fitiavana satria izany ny sitrak'Andriamanitra mba ahafahantsika manahaka ilay toetran'Andriamanitra satria Andriamanitra io anie izy telo mianada ambarako aminareo fa Andriamanitra dia fitiavana hoy ny ten'Andriamanitra. Izany hoe mahazo aina be izany izao sery fitiavana amin'izany satria sy anisany hoe mampiseho ny endrika sy ny toetran'Andriamanitra sy ary tsy diso safidy mihitsy ny ray aman-dreny se nametraka amin'izay anarany seza hoe fitiavana fa ilaindro se ilay fitiavana any sery fitiavana. Ao se Eny tokoa monsieur Avitra. Ao fa ampiariko izany afatra ao izany sady teny feno fahendrena. Tena marina ary se izany dia fitiavana fa ho antsika kosa ary fanantenana dia manantena mandrakariva satria zavatra rehetra ry se dia raha tsy misy fanantenana dia zava-poana. Matoa sika manao zavatra anankiray dia mananteny tsika hoe azo vokatra noho izany anisan'ny tsy diso koa ny ray aman-dreny sena metraka an'izay hoe fanantenana izay satria Andriamanitra io efa mampanantena antsika fa fiainana be dia be nefa nomanina antsika antsika fanantenana na dia mbola kely ase dia toera mandrakariva ao amin'ny fanantenana ny andovan'ny fiainana mandrakizay ary indrindra ny anana fiainana sambatra miaraka amin'ny Jesosy. Izay fanantenana Sotra betsaka tompoko. Fa ahoana ary monsieur Avitra? Ahoana izay finoana? Naninona ho ianao raha nanao pastery Hitan'ny finoana, ny paster izany dia anisan'ny antson'Andriamanitra anankiray, antso lehibe izany. Ary za dia tsy natsoina ho mpitandriny, fa natsoina fotsiny ho mpanompon'Andriamanitra. Fa ny olona rehetra mantsy dia samy manana ny antso iantson'Andriamanitra tsirairay avy dia
ho aho manokana zany tsy izay ny antsoko e, fa manampy ny mpiarabelona amiko no antso nataon'Andriamanitra tamiko. Nefa tena hitako mety aminao mihitsy ilay manao pastera, sady tia manampy olona no mahay mampianatra, mahay soratra masina be lehibe raha teo. Finoana, ny asa mampitandrina dia asa tsara ho ny ten'Andriamanitra, kanefa na dia izany aza nefa rehefa tsy izay le antso ny antsoin'Andriamanitra dia tsy mahazo manao belotsika, fa mila manaraka ny fandaminan'Andriamanitra. Fa toy izay kely ilay fanazavana teo hoe ny finoana izany dia anisan'ny anarana tena miavaka indrindra izany, ary mampahiry anao ary finoana. Ny saina lalina mihitsy ny ray aman-dreninao nametraka an'izany hoe finoana ny ataoko anaran'ity zanako vavy ity, dia manana ianao finoana hatrany minoa an' Jesosy Tompo dia vonjena anao sy ny ankonanao. Izany hoe ianao zany finoana no anisan'ny mety amondrena ny ankonanao ray manontolo mihitsy. Dia tany mafy ny finoana izay fahanananao finoana, endre foana ho modely tafiny reto zandrina reto ianao, satria ianao no zoky aminareo teny mianadahy. Misaotra Tompoka, mananatra sy mampianatra anay. Tena ianao no hoe ray ampanahy toy ireny hoe dada mampita fahendrena aminay ireny. Sisy fisaorana ny finoana, fa ataovy hoe zoky fotsiny aho, fa tsy hoe dady izany e, zoky avitra hoe fa tsy manenina izany. Tongotsika. No marina, tonga sahady. Ary ty aloha misy gote kelinareo teny mianadahy e. Ianao anefa nanome gote anay foana e, sao dia manahirana. Tsisy manahirana rery finoana, ty raiso e, sady fantatro tsara ny fahasairana ny indrenareo iny. Mipopoka izy makatsy, mipopoka izy makeroa mamelona anareo telo mianadahy. Noho izany dia mahatsiaro tena manana didy hanampy azy amin'ny izay azoko atao. Dia mangasitraka ary e, Andriamanitra malifitianao Tompoka. Eny ary mirasoa anareo telo mianadahy dia mianara tsara, dia mampamangy ao amin'ny ramatora manana renonareo ao e. Eny Tompoka, velomina izay avitra. Mandram-piona kia, mandram-piona nareo telo mianadahy. Tonga nareo telo mianadahy. Falifaly ery ne nareo izany e. Oay, mama, izay ne nahazo gote. Izany nahazo gote taiza? Tany amin'ny isa moa izy teo zoky avitra e. Monsieur avitra ve? Zoky avitra ho fa tsy monsieur avitra ka. Fa taiza nareo niona? Teny an-dalana izay dia nentiny tamin'ny fiarany. Izany? Andray. Ary toa vola be ty lazaina fa gote menanareo? Ka izany oniko mba ho anay telo mianadahy hono. Fa izay rehetra neny mbola voko, fa aleo ty vola nomeny monsieur avitra ty omeny aniny ataontsika vary sy laoka e. Endry ane reto zanako reto e, tena mitera ny fahendrenareo telo mianadahy mihitsy fa zao e, alao ny finoana ihany no alaiko, fa finoana mba efa lehibe dia nen'izy roalahy mba ifampizarany e. Endry neny hitanay neny tsy tsy hainao sy mifasairananao mamelona anay e, ny avisananao amin'ny sasalamba moa mango fotsiny. Aditiko ny mana lehibe anareo ry zanako rehefa tafitinareo dia mahatsiaro sambatra endre tsara foana,
Ary toy izy mandrakariva amin'ny fianarana fa ny fianarana anie ny lova tsara indrindra e. Fianarana no atafita amin'ny fiainana. Eny indrery neny a. Neny a, neny. Finoana fa inona mampikirapaka anao? Mivaly androany any aho mibaka e. Zany Andeha hijery valina baka ary neny a. Tena mitaintaina be tsisy ohatr'izany a. Aza mitaintaina rery finoana. Zao mino fa ho afaka baka soamantsara ihany koa ianao ry finoana. Ohatra ny fanantenana sy fitiavana e. Jerena ny zandrinao samy afa-panadinam-panjakana izy mirahalahy. Fitiavana afaka BEPC, fanantenana afaka CEP. Enga nery neny a. Tia misy ambom-bola kely dia gazety vidiana dia ato an-trano mijery anarana fa aza misahirana makany am-pianarana any e. Sao dia tsisy amitsika sakafo indray kosa ary neny a. Aza manahy ianao ry zanako a. Ndana mividy gazety etsy amin'ny rasoa fa mino fa efa misy eo izay. Malakilaky izany zanako izany. Vetivety ary e. Efa tsy andro mihitsy izao ny ahita ny anarana eo. Misaotra anao atombo fa mba endry soamantsara reto zanako reto. Fa na izany na tsy izany dia misaotra anao Andriamanitra fa manira-kolona ianao hanampy anay dia Monsieur Yavitra izany. Tena olon'Andriamanitra, azo itokisana, feno fanetrehan-tena, tia manampy olona. Taio mandrakarivo Monsieur Yavitra Andriamanitra. Hitanao ny soa marobe ataony amin'ny manodidina. Ary izay efa mianaka moa dia avahany manokana mihitsy e. Neny, tia ilay gazety, io jereo fa mitaintaina be aho eo ary mitony tsara rery finoana. Aiza hoe afaka ny zanako, io ny anarandry. Ara-painaka finoana, sady tonga dia nahazo mention très bien mihitsiny. Oe, misaotra Jesosy. Hiakatra ny amin'ny anjery manontolo amin'izay izany ny zokinay e. Endry fitiavana dia mba menarady tsara koa nareo zandriko tafita ohatran'ny zoky ary aneny. Sambadreriana endra endry tsara sy mianatra tsara tsika e. Eny izay moa efa mianatra tsara foana hatr'izayko. Aza matahotra rery neny sady asa no anao ny fianarako eny amin'ny anjery manontolo. Aza maika amin'izay asa rery finoana, mbola eto ny reninao amelona anao. Dia raha mazoto mbola hanao fianarana dia tohanako mandrakariva e. Misaotra ary neny Fa inona aloha ny fianarana tianao ho ratovina indray izany izao aorianan'izao baka izao e. Dia ho tonga mpitsara ary neny ho laza mpitsara ny nofinoviko sy faniriako. Tsara? So dia tsy mety izany anaka. Aiza ny avitanao an'izany? Fandalinana be amatonana anie vao ho tonga mpitsara e.
Tsy manina re zandra neny a, hivavonina fa niriko hatramin'izay ne ny obo tsara e, ka tsy anaika raha tsy tratrako ny tanjoko. Ody ry izy efatra mianaka. Misy olona izany fitiavana fa jereo a. Monsieur Yavitra io, mandroso ianao tompoko? Ay, miarahaba ry zareo a. Monsieur Yavitra marina. Salama izay fa misaotra e. Petrapetrara eny amin'ny seza akalana eny. Ay, mahafinaritra izany ry izy mianaka rehefa salama. Ary hitako falifaly mihitsy ianareo efa mianaka izany. Ie, tena faly izay Monsieur Yavitra. Ary ianao ve moa hanafenana e? Afaka baka soma tsara nefa nono e. Tena vaovao tsara tokoa izany a. Dia arabaina izany ianao ry finoana. Mitombo fahaizana mandrakariva dia tafita amin'ny ambony indrindra e. Tongava amin'ny tanjona irina dia hotahin'Andriamanitra hatrany amin'ny izay rehetra atao. Dia mahaiza fianarana dia ho reharehan'ny ray aman-dreny. Dia misaotra betsaka ray Monsieur Yavitra, indrindra moa tamin'ny fanohananao anay e. Tsy tanteraka izao raha tsy hainao ny fitaovana nampiasain'ny tompo e. Tsy misy isaorana re izany ry finoana. Mino aho fa matoa ianao afaka toy izao dia atao ny ezaka izay nataonao. Ary tsy izany ihany koa fa teo ny fanampian'Andriamanitra satria inoko hoe tena kristianina ianao dia nametraka teo am-pilatan'Andriamanitra ny fianarana sy ny fanadinana izay nataonao dia namaly vavaka Andriamanitra ary nomeny an'izao fahafahana lehibe izao ianao. Ka manao ahoana sy manao ahoana ary izany izao ny tohan'ny fianarana e. Mbola mikasa no fianarana Monsieur Yavitra raha sitrapon'ny tompo a, ary tsy hamelako raha tsy tratrako ny tanjoko. Fa inona moa izany tanjon'ny finoana izany e? Ny olona sampitsara e. Tena tsara dia tsara tokoa izany a. Fa raha misy ry zareo manahirana dia izaho eto foana. Vonona ny anampanareo. Nareo raha teo hitako hoe zaza endry, mazoto sady vonona ny anatra hatrany. Ary fifaliana lehibe ho any manampy anareo e. Tsapako dia tsapako maso ny fihezahanareo iotra eo amin'ny fiainana. Dia aza misalasala izy efa mianaka raha misy ny fanampiana. Izaho eto foana vonona. Tena misaotra betsaka anao Monsieur Yavitra. Menatra ihany ny teny e. Efa beny izay vitanao izay e. Tsy misy tokony hamenatra izany raha matora manana. Fifanampiana ny fiainana. Izany tsy havaly izay vitanao e. Hitanao sadaikatra ihany ny teny e. Raha velona somatsara teo aza ndrainy izy telo menada, marina mafy raha mba vita amin'ny vitanao toy izao. Ny fanaovan-tsoany tsy mila valiny sy tambiny izany e. Ny tenin'Andriamanitra koa milaza hoe izay rehetra ataonareo dia ataoko amin'ny fitiavana. Dia tena misaotra betsaka e. Misaotra foana. Misaotra Monsieur Yavitra tamin'izay rehetra nataonao sy izay mbola ataonao. Andriamanitra ny ombanao mandrakariva sady ahatanteraka ny fikasana tsara rehetra ny anatinao e. Eny, voaray re izany a. Fa izao, efa fantatrareo moa fa somary lafilafo ny saram-pidirana amin'ny anjerimanontolo eny. Misy fanampiana kely ty atolotra ho anao finoana. Anampianao an'izay zavatra ilaina eny amin'ny anjerimanontolo eny. Maromaro raha teo ny fitaovana tsy maintsy ilainao rehefa tonga eny. Ay, izy daholo ve reto? Sao dia tsy mety koa izao Monsieur Yavitra. Tsisy hoe tsy mety izany. Reo raha mino fa toa mbola tsy ampy angamba ireo fa raha misy ny zavatra mbola tsy azo dia aza misalasala amin'ny teny. Izaho eto vonona afaka ny anampy anareo hatrany.
So adonoko mandrakizay izao ataonao amin'ny fianakaviako izao re. Rehefa tafavoaka ampy tsara soma tsara ka mahazo vola miasa tsara, aza matahotra ianao fa averiko daholo ny laninao taminay. Finoana, izany hoe tsy miteny hoe averinareo reny ny fanampiana izay omeko anareo reny. Efa nomeko anareo tamin'ny fo izy reny, efa nomeko tamin'ny mpitiavana dia raisam-pitiavana ihany koa satria fantatro hoe tena ilainareo izy amin'izao fotoana izao dia aza dia mieritreritra loatra an'izany hoe averiny reny ataovy tsara ny fianarana dia katsao izay mahatafita dia tohizany fahendrena sy ny fankatoavana izay fanananao. Finoana, Ay, toko marina. Rehefa nirava koa nganareo? ie, efa niravo izay. Ay, ndao ary dia sa mbola misy lalaka falehan'ny toky? Efa rivany andro sady efa reraka koa izao ko andeha ho aiza tsony moa lalana modina asiana olona. Marina tokoa izany ary andao ary zatsy izy. Finoana, dia ahoana ho ilay teniko tamindry iny? Tena tiako ny eo andry. Toky velao any moa izany resam-pitiavana izany. Sika anie samy mbola mianatra samy manana ny tanjona kendreny koa. Eny marina izany fa apetrako diny aty aloha ny reservationko fa sao lasa ny olona eo ndriko. Tokoa izany. Andao mihitsy aloha samy ilofo amin'ny fianarana dia samy tafita samy miasa ny orinany dia ho hita eo ny amin'izany fiainam-pitiavana izany ka. Nga fiainam-pitiavana fotsiny fa tena ilaiko ravako ny tokantranoko ange eo andry. Eny fa aleo tsy asiana resaka an'izany mihitsy. Tsika anie samy efa ampitaony sady olona mianatra ka tsy hoe ifandadala sy ifandanizara fotsiny eny. Vonona ny anajanao ary Finoana, ary andrasako foana izay fanapahan-kevitra na firy taona. Ay, tena tokom-pitiavana ve izany? Ny tokony mantsy fitaka fa ny atao no hita. Izay indray Finoana, mba manana ho ahy ianao Finoana. Fa tsy foana ve ty hitako miaraka amin'ity tovolahy ty fa ahoana ary izany ndraso lohana tonany. Finoana. Way, monsieur Yaftra marina, manahoana ianao? Manahoana sy salama tsara ve? Salama tsara. Izy aloha no monsieur Yaftra. Izy kosa no toky mpiara-mianatra amiko izy. Ay, faly mahafantatra ny sy ary toky Faly mahafantatra tompoko. Fa hono ary Finoana, nganareo tsy mianatra? Avy nianatra izay ka andeha hody ary izay io. Ay, dia ataovy tsara sy ny fianarana. Aza varindrina amin'ny zavatra tsy mahasoa tadio fa matoa ny reninao na andefanao hianatra ty dia manana tanjona lehibe izay tiany tratrarina izy dia ny hatafitanao izany ka aza mety voasariky ny filan'ny tanora fanary sy tazoma mandrakariva ny tenin'Andriamanitra fa isika tanora dia tokony fitaratra amin'ny zavatra rehetra. Tanora fianarana ho an'ny mino amin'ny fiteny indrindrandrindra fa amin'ny fitiavana. Izay no ananarako an'sika dia ataovy tsara ny fianarana Finoana. Matoky an'se dia aza disoina fanantenana ny renin'se. Misaotra indrindra ra monsieur Yaftra, voaray izany fananaranao izany. Fa izao Finoana,
Ty misy vola ataonao sarandalana dia avy hatrany dia ndana mody a sao dia tratra hariva aty mantsy. Indray rery monsieur Avitra, efa misy sarandalana ny aty amiko e. Ty raiso anampio an'izay fahany ary. Efa nomeko sarandalana teo re izy fa izay rehefa hiaraka andeha bosetsy. Eny fa ty raiso ry finoana. Ty dia ndiana mody amin'izay. Eny ary, dia misaotra monsieur Avitra. Tsy misy fisaorany. Dia mandram-piona indray finoana mampamaingany amin'ny raha manana reninareo any. Fa izy iny ry finoana.